Fa ny miarabantsika tsirairay avy-indray amin'ity alatsinainy fahafolo ny volana jona ity mba ampiraritsony ho iarabananao azo hery ary koa azo fifaliana iverina ilay fifaliana sy fanantenana izay nanantsika amin'ny Kristy Jesosy. Loha anderantsika ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo, velom-pisaorananao izahay satria mbola nomenao tompo-taona, tompon'andro indray afany misitraka ny fahasoavanao. Eto izay ankehitriny hianatra ny teninao indray dia mangataka aminao Tompo hanovy hery anay ka ny tontolo andro io diavinay an'io iarahany aminao anay mba hitondra voka-tsoa indrindra amin'ny fiainanay, anasehoana ihany koa fa lehibe ny Andriamanitray. Tenena Tompo fa voninkenanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ny asan'ny finoana. Ilaina amin'ny Hebreo 1:20 manao hoe ary ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Amen. Tsy ny finoana ny fototry ny famonjenantsika kanefa fitahiana lehibe kosa izy io. Raha ny maso mahita, ny sofina mandeha, ny tongotra mamindra ary ny tanana izay mihazona. Fahasoavana ny finoana fa tsy tanjona izay mila hotratrarina. Raha nanolotra ny aina ho famonjenan'ny mpanota Kristy moa ve isika tsirairay izao tsy efa nandray ny fitahinany amin'izany. Ny finoako no mampiazona an'izany ary amin'izany no ahafahako ihany koa mahatokony ny amin'ny zavatra antenaiko sy ho fanehoana ny zavatra tsy hita. Amin'ny alalan'ny finoana no ahafahany tsirairay avy manolo-tena mba hatanteraka ihany koa ny tena lazain'i Jesosy. Mitoetra amin'ny Kristy izy ary Kristy mitoetra amin'ny fanahiny amin'ny finoana izay manapaka ao. Apetraka ilay mpino an-tanan'Andriamanitra ny tenany sy ny fanahy iny ary afaka milaza aminy izy manao hoe hain'i Kristy ny mitahiry ahy ary napetrako taminy ho amin'ilay andro iray. Ho vavonjy mandrakizay rehetra manao an'izany manko. Misy toky ho an'ny fanahy izay voasasan'i Kristy sy voatafy amin'ny fahamarinany ary sarobidy eo mason'i Jesosy izy. Tadidio fa anisan'ny fomba fanamafisana ny finoana ny fampiasana azy. Raha mipetraka lalandavy ianao ka tsy mihetsika mihitsy dia alemy ny hozatrao ary ny ratsambatanao lasa osa ary tsy afaka mihetsika intsony ary ny hafarany. Tahaka izany ihany koa ny fanandramana ara-pivavahana. Tsy maintsy mino ireo teny fikasan'Andriamanitra ianao. Tena zava-dehibe indrindra ho antsika ny manao an'izay hahatonga ny fanahintsika ho voahodidin'ny rivo-piainan'ny finoana. Manapa-kevitra ny amin'izay ho anjarantsika mandrakizay isan'andro isika. Miankina amin'ny rivo-piainana manodidina antsika, samy ampamoahany isika tsirairay avy ny amin'izay asehontsika amin'ny hafa. Fa misy vokany tsy hitantsika maso ny teny sy ny asa ataontsika. Raha ho namonjy an'i Sodoma ohatsy Andriamanitra ny fisian'ny olona folo marina, ho tsara hanao ahoana re ny vokatra raha ny vahoaka an'Andriamanitra dia izay rehetra mitondra ny anaran'i Kristy no mahatoky sy mitafy ny fahamarinany. Dia iriko indrindra ianao anatin'izay hitondra ny anaran'i Jesosy hatoky sy hitafy ny fahamarinany. Amen. Irainay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Ampio izahay Tompo mba hitombo finoana aminao manjakariva ka tsy salasala ny amin'ny teny fikasanao fa isan'andro dia anana fanandramana vaovao miaraka aminao. Lehibe tokoa ianao ka hainao ny zavatra rehetra. Ampio izahay amin'ny alalan'ny fanainao masina hitombo finoana amin'ny fanarahanao ka tsy salasala fa hatoky hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.